Efa mandeha izy zao raha ny fahalalako azy satria efa reo teknisiana avy any ivelany manao ilay antsika hoe commissionina na mise en service. Ity zany a ny le ina moa zany anazarantsika anazy le plan général lay tany. Eto zany zao tsika misy transport maromaro hipetraka amin'ny sisiny iny. Lohanao rehetrarehetra reo a no zavatra vitantsika tao anatin'ny roa volana sy tapan'izay nanomboka tamin'ny mi-juin teo tsika nanomboka ny asa eto. Izy zany amin'ny totaly eo amin'ny 5 mégawatt. Ity tany ambony ity a hojerentsika rehefa avy eo raha sitrako tompoko satria ity zany a andrasana kely a miaraka amin'ny commune zany a dia afaka manomboka tsika ny asa amin'ity. Ny fitaovana rehetra efa eto a fa ny totaly le izy ity moa zany dia 11,5 mégawatt ary misy batterie 7,5 mégawattheure. Zay zany ny totaly le tanjaka le centrale sy batterie eto. Raha ny vinavina zany efa teneniko nazavaina teo dia ity zany zao efa mandeha tena efa mandeha any amin'ny réseau zany izy zao. Tsy izy rehetrarehetra le 1 mégawatt a 1 mégawatt hatreto eto tsy izy rehetrarehetra mandeha fa mandeha tsikelikely zany lay le onduleur. 1 mégawatt moa zany misy totaly eo amin'ny 10 onduleurs na 100 kW eo zany le izy dia raccordena amin'ny transport dia avy dia mandeha amin'ilay réseau hita zao mandeha amin'ilay izy. Ohatrohatran'izay zany a 1 mégawatt zany a fitaitsika androany. Rapitso a mamita ny 2e mégawatt tsika. Le 3e sy le 4e transport satria 1 mégawatt isaky ny transport. Le 3e mégawatt sy le 4e mégawatt a dia hofitaina amin'ity herinandro ity. Ny 5e mégawatt a hofitaitsika amin'ny volana ambony. Ary reto ambony rehetrarehetra zany raha manomboka amin'ny herinandro ambony tsika dia tokony farany volana janvier 2026 vitatsika tanteraka ity sy taray manontolo ity. Zay izy andea matofo loka dia manasa anao hitsidika lay asa vita rehetrarehetra dia avy eto tonga reto amin'ny transport numéro 3 eto tsika dia mba mijery kely an'ilay tany mbola tsy zany hoe tsy azontsika isorana ny commune. Misy olo tena moa izy eto isorana tanteraka izy tany fanomezana an'ity tany ity kanefa kosa mangataka zany mba hitohizan'ny asa mba tsy ho blocage satria zavatra ho an'ny firenena izy ity dia mangataka zany zahay jirama mba ho alaina zany ity tany ity zay tany mpanjakana moa araka ny satsika iny le izy dia ho atombotsika ny asa amin'ity amin'ny herinandro ambony zay tomboka dia maniasanao tompoko anaraka na hijery an'ilay asa vita. Atao amin'ny ankavanana moa zany ahitantsika panneau dia zava-tompo dia isaky ny panneau zany dia mahita onduleur tsika reny 100 kW isaky ny onduleur zany no hitantsika dia manisa folo onduleur folo zany tsika dia tonga eto amin'ity 2e transport ity zany zao le 2e transport raccordena Rapitso avy hatrany dia hoatana mise en exploitation Rapitso zany ity. Isaky ny transport zany dia misy batterie anankitelo le hitantsika fotsifotsy reo izy 200 kWh fortoir eo dia samate zany 600 kWh de batterie isaky ny 1 mégawatt. Zay mahatonga an'le hoe 7,5 mégawattheure amin'ny 11,5 mégawatt crête. Les batteries zany prévu IP65 izy reo zany hoe afaka tonga dia ivelany mataty rivotra mataty ina moa zany vovoka rehetrarehetra corps solide sy ny corps liquide tsisy olana zany ny esany avy ivelany. Dia torak'izay ihany koa ny onduleur rehetrarehetra somary lavidavitra hoe moa zany zao hitantsika itsany lay 3e transport hitantsika teo moa zany le 2e transport isaky mandeha tsika dia mahita foana tsany lavitra be any mahita tsika onduleur isaky mandeha 100 kW zany le izy. Marihana fa tsy eto any nanovana an'izy ity ho Antananarivo dia eo amin'ny 30 mégawatt crête no apetrakantsika miaraka fitondram-panjakana sy ny jirama eto Antananarivo. Any amin'ny province misy eo amin'ny 13,5 mégawatt
total ny eto Antananarivo zany misy hita voalohany Ambatimoravavy efa nandeha tamin'ny herinandro tamin'ny 1er octobre efa mandeha tomboka mandeha tamin'ny 1er octobre efa mamokatra 1,1 mégawatt continu izy amin'ny atoandro amin'ny 1,5 zany dia 1,1 eo zany no alefany any amin'ny réseau ohatran'ny tsara le vokatra fa mbola afaka tsaraina ny Mangatany côté Mertsa Tosikiny misy 10 mégawatt ihany koa mapetratsika 9, quelque là izy iny de oui 30 au total eto Antananarivo to de 13,5 any amin'ny province zany hoe Mahajanga, Antsiranana, Toliara, Nosy. Zay zany les grandes villes. Zay zany les grandes villes où isitraka an'ilay izy première phase moa izy ity fa irina mba isin'ny deuxième phase. Eto zany tsika zay le panneau rehetrarehetra vita rehetrarehetra atreto zany manomboka le 3e méga de ry farany iny 4e méga. Eto amin'ity 3e méga ity amantsika no ijery lalana ivadika ary amin'ilay tany mbola tsisy panneau eto eto Ya, olan'ny jiro moa zany resahantsika ary tonga angamba ny fotoana zao tonga eto Ampangabe tsika manolotra an'izao azy zao satria fantatra fa misy tokoa ny olana mahakasika amin'ny famokarana herinaratra ny antony dia noho tsy fahampiany ny famokarana herinaratra zay voamaly no voatendry ny prime ministre vaovao ary androany tonga dia tonga ety ifotonitsika mijery hoe nisy asa natao tao ary nisy asa napetraka ihany koa mba hoentina amahana ny olana zay famokarana herinaratra zay. Eto dia misaotra anareo aloha mpiara-miasa rehetra teo amin'ny JIRAMA sy ianareo rehetra nisahana nanao an'izao sy ministère ny énergie nisahana nanao an'izao azy zao satria tsara ho fantatra fa ny mpiara-miasa rehetra teo amin'ny JIRAMA no nanao nametraka an'izao tetikazy zao. Ny reo panneau solaire reo aloha dia efa ela no nafaratsika nisy ny fatarana eny marina zany fa ny zavatra afaka lazaina kosa ankehitriny dia zao ny asa nataontsika vita eto amin'ity toerana ity zany tsika eto Ampangabe tsika mametraka parc solaire hatrany amin'ny 11,5 mégawatt 12 mégawatt latsaka kely zany alefa tsikelikely zany ny fandefasana an'izy ireo 5 mégawatt no vita ankehitriny ary efa manomboka ny injection amin'ny fampidirana an'izany hiasa ho an'ny amokatra herinaratra eto Antananarivo. Araky ny tenen'ny tale eo anivon'ny JIRAMA ihany koa dia ny any Ambatimoravavy efa vita ihany koa zany ny parc solaire 1,5 mégawatt ary efa mandeha ihany koa zany ankehitriny. Ao ilafy zany dia mbola misy ihany koa 7 mégawatt ary eo andala mpamitana an'izany zavatra rehetrarehetra zany ihany koa tsika amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Any Mertsa Tosika ihany koa dia misy 10 mégawatt efa manomboka ihany koa ny asa efa mametraka an'izany tsika ankehitriny zay ny teneniko hoe olana goavana ny famokarana herinaratra zay misy eto amin'ny firenena fa mitondra vahaolana ihany koa tsika ankehitriny ary zao hitanareo zao tsy fampanantenana fa asa efa mandeha asa efa vita ary asa izay mitohy no ataontsika eto goavana dia goavana tsy parc solaire ty satria rehefa mametraka tsika any amin'ny province reny 1 mégawatt ny apetratsika zay notokanantsika fa eto amin'ity toerana Ampangabe ty zany dia 11,5 mégawatt no apetratsika efa amam-bolana maro tsika ny karakaran'ity ary azao zany dia tonga ny fotoana hoe efa vita izy ankehitriny
dia araka ny teneniny teo anivon'ny Jirama teo a dia mandeha tsikelikely isan'andro zany mi-injecté tsika 1 mégawatt isan'andro a zany hoe amin'ny herinandro zany a dia tapitra andeha tanteraka ny 5 mégawatt a eto amin'ity toerany ity. Ny ambiny moa zany dia mitohy foana ny asa ny fametrahana an'ireo parc solaire ary eto any koa dia miteny aminareo ny hoe efa anomboka tsy ho elo afaka herinandro 10 andro raha farafahakeliny a dia anomboka ihany koa zany ny asa anaovana n'ilay parc lehibe indrindra 100 mégawatt zay efa vita ny appel d'offre zay apetratsika eny amin'ny lalana makany amin'ny aéroport iny a ametrahantsika an'izany 100 mégawatt zany 100 mégawatt na parc solaire no apetratsika zay tsy maintsy ho vita ny 40 mégawatt ao anatin'ny enim-bolana ary ny ambiny 100 mégawatt dia vita ao anatin'ny herintaona manomboka zao zany fean'izany dia inona ny dikany? Ny dikan'izany a rehefa pic na hoe miakatra ny filana ny herinaratra eto Antananarivo a dia tsy ampy eo amin'ny 40-50 mégawatt eo 40-50 mégawatt ny tsy ampy reto parc solaire apetratsika rehetrarehetra nefany a dia efa 30-40 mégawatt zay ny totalany 30 ny eto Antananarivo 30 mégawatt miampy an'le 100 mégawatt zay apetsika dia ny dikan'izany zany dia tsika miteny fa afaka herintaona dia ho foana tanteraka ny délestage eto Antananarivo zay zany zavatra ho ataontsika ary efa miasa tsika manao an'izany sarotra manarina ny firenena fa kosa manana vintsika ary manana asa ary indrindrindrindra manatiteraka an'izany asa zay hitantsika ao anatin'izao dia toizantsika ihany ngamba ny visite Andriamatoa Tale dia afaka toizanao ihany izay koa moa le faritra le hoe ametrahantsika le parc solaire ao ankehitriny Andriamatoa Tale any Ambohidrano zany misy 7 mégawatt efa mapetratsika amin'izao fotoana izao any Mangatany na Imerintsiatosika misy koa 10 mégawatt apetratsika dia ankoatran'izay efa teneniko teo eto misy 11,5 misy 1,5 vita ny Ambatony Rahavavy izay no eto amin'ny faritra Antananarivo any ivelany dia misy Mahajanga 3,5 mégawatt misy ihany koa Nosy be 5 mégawatt misy any Antsiranana mbola tsy mainga fanomboka ny asa sy Tuliara misy 3 mégawatt sy 2,5 mégawatt zay zany total ny centrale solaire ho apetratsika amin'ity tetika asa voalohany ity dia misaotra to ndao atsika ihany izy ty ngamba ny oasoatsika amin'ny fahitalavitra atsika zao moa zany dia mivantany direct tsika satria amin'izao fotoana zao no ety ampangabe tsika mijery ny asa ety fotsiny fa mba ampisehovatsika amin'ny hainao manjery ihany koa ny hainao manjery mpanjakana satria eny ambony eny mahita ny alebiazany zao asa zay ataontsika zao eto moa dia misaotra ny reo fokon'olona sy ny fokotany ety atoerana ihany koa zay miara misala miara mifanampy tanteraka amin'izao fametrahana an'izao tetikasa parc solaire goavana dia goavana zao araka ny teneniko teo ity zany zao le partie an'ilay 5 mégawatt efa vitantsika 5 mégawatt crête araka ny tenin'Andriamatoa Filoha teo dia vitana 4 mégawatt vitantsika amin'ity herinandro ity ary alefatsika miditra amin'ny réseau interconnecté an'Antananarivo ho jerentsika manaraka to ambadika ato le ametrahantsika 6 mégawatt mahery eo 6,5 mégawatt eo zany sisa ny tavela dia atao amin'le partie an'ilay tany anankiray ato zany mametrahantsika ny 6,5 mégawatt eo zany efa feno mpanao daholo izy rehetra rehetra fa ny ato amin'le partie ambany ity zany no mbola tsy vita voapetratsika zany hoe mila manao terrassement an'le tany aloha tsika amin'ny voalohany phase voalohany dia avy eo manao ny fametrahana ny panneau ny structure rehetrarehetra sy ny panneau dia avy eo tsika vao manao ny câblage modulaire sy ny
transformateur dia mandeha any amin'ny réseau izy avy eo zay zany le filahatry ny asa dia amin'ny 5 mégawatt zany efa vita daholo zay fa manao an'le mise en service antsika sisany atao amin'ny 5 mégawatt ty ambany rehetrarehetra hitantsika ambany ty ohatrany somary misy alala kely ivaiva eo a iny zany le partie ho ametrahantsika an'le 6 mégawatt 6,5 zany sisa tavela dia io zany le angatahana fiarametana amin'ny commune anaovana an'ilay asa zany ohatran'le teo aloha ihany izy zany izy iny partie misy brique iny izy a non ambony sisy ty ambany ty a dia mahitsy amin'iny ohatra misy sisina iny ty sisina ohatra maniry kely iny a voasary iny a dia mihodina manao an'izao zany izy dia aty iny zany le partie a mazaka 6 hectares et quelques eo le 6 hectares mahery keo reo mazaka 6,5 mégawatt zany tanam-panjakana daholo zany rehetrarehetra dia iny zany mampiasaitsika dia monsieur le maire moa mba monsieur le maire adjoint maire mba mila fametanana tsara tsika satria anatina urgence nationale tsika zao amin'ny famezan-tanana anaovana an'le asa aingana mba ahafahantsika manohy hatrany ny asa satria zay mitondra hazavana ho mitondra fanantenana ary zay ny tenantsika hoe hitondra hazavana ho an'ny vahoaka malagasy tsika ary zay ny mazava-dehibe na amin'ny ametrahana lahara-pamehana an'izao atetikazy zao efa vao nanomboka ny mandako dia efa misoratra ataony hoe ny resaka transition énergétique mety tsy naharaka ny etaetan'ny olona rehetra ny fanirian'ny olona rehetra ny fanavainganana an'izany fa ankehitriny hitantsika izy io fa efa mandeha ary mirositsika ary apresika ihany koa nareo mpiasany jirama mba anafaingana farak'izay azo atao ny fametrahana ny reo parc solaire tsy eto Antananarivo ihany fa ny any Anosibe na ny any Toliara na ny any Antsiranana na ny any Toamasina ihany koa ny any moa privé no manao ny any dia izahantsika daholo zany no ahafahana manao an'izay goavana dia goavana izy ty rehefa hita eny ambony eny fa dia hotohizantsika angamba ny visite sady mandeha any antsika fa dia zava-dehibe no atongavana mijery an'izao tetikasy ity fotony zao ia dia manasanao tompoko hijery ny partie azany partie ouest rehetra zany tsika moa zany teo avy any Antsinanana hijery ny aty andefana ranoto zany tsika ahitantsika an'le alehibe an'ilay tetikasy zany hoe nisy ngezan'le panneau 5,4 hectares eo zany no efa rakotra panneau am'izao fotoana zao dia tao anatin'ny roa volana sy navolana azy efa nahavita efa amin'izay izahay isika minao fa tratra le fanaby amin'ny 6,5 mégawatt tavela avatona malalatsika afato amin'ny sisiny araka ny sisiny andefana ray manontolo etsika araka ny teneniko teo moa netana zany efa presque efa eo daholo reto visy moa zany napetraka voalohany fa tsy misy structurana béton any ambany any mampaingana dia ny visy zany araka tsika hitatsika zao efa reo daholo le visy fa miandry miasa tomboka fotsiny dia ny structure koa torak'izay ihany keo tompoko le visy na ampanao ary avy atao ambany any dia efa misy ihany keo tavela structure rehetra efa miandry daholo ity visy ity zany dia misy machine mametaka anazy amin'ny tany 1,80 m izy io assez galvanisé dia io no mitazona an'ilay panneau any anaty tany tsy ho zakany rivotra sy anana fototra any tombontsoa amin'izy ity moa zany dia tsy mila génie civil betsaka zany hoe mora ny kohany rapide ny mise en œuvre efa une partie kely fotsiny reo fa efa misy be dia be eo eto Antananarivo fa reo aloha ny transférena ity satria fiaino le toerana mbola misy hoafy sy efa tonga daholo mbola misy hoafy mbola misy menga avy any Tamatavy efa misy koa eto Antananarivo any amin'ny stokony any akafa fa tsy ombotsony aty dia doritra izantsika ty zany zao faritra aty andefan'ilay le ina moa izy teo le centrale ray manontolo tsika avary amin'ina zany teo
dia ity zany no party rehetrarehetra misy an'ilay izy mijanona treto moa zany ilay izy amin'ny party fa ny RCN iny satria misy minimum tsy maintsy gardena amin'ny CSP2 sy ny CEG zay zany no règle nanaovana anazy mbola isy ny travaux de génie civil zany hoe ny fifiremantolo zany amin'ity centrale ity fa ny maika zany aloha zao dia ampiena ny tsy fampiana famokarana eto Antananarivo dia mamaika zany dia mampandeha an'ilay centrale faran'izay opérationnel zany ny orinasa Tizama dia miasa 24/7 amin'ity centrale ity. Ya ity party rehetrarehetra ity zao ty amin'ny faritra Atsinana Andrefana tary amin'ny party taretsika afaka miditra tonga dia manaraka eto tsika fa tsy manenina mitandrina kely fotsiny loha amin'ity miditra anatiny mandritsika zao misy lavaka zany mahitsy foantsika angambany somary elaela ihany vao tapitra le 10 satria somary lehibe parc 5 hectares zao nefa feno 5,6 dia mbola misy fois 2 an'izay zany andro ataontsika faran'izay aingana. Ny teknisiana amin'ny orinasa avy any ivelany moa zany dia miara-miasa amin'ny JIRAMA amin'izao fotoana izao manohany commissionnaire teknisiana avy any ivelany izy ireo ary mety ho hitantsika ato ny eo ampiasana ry zareo manao an'ilay commissionnaire ny JIRAMA nanao l'installation fa kosa ny mise en service dia andraikitra felon'ilay permis ambonantoka tamin'ity tetikasy ity zany. Izy zao le transformateur faharoa hitantsika teo dia avy amin'ilay transformateur numéro 1 isika manaraka ny sa io le transformateur numéro 1 somary lavalava le izy somary lebelebe tsara jereo raha ty fotony mihitsy mba tsara mijery an'izao hoe lehibe amin'ny asa zay ho atao ty vina moa zany ny ijerevantsika hoe vaolana zay ho apetraka ihany koa manoloana zay tsy fahampiana ny famokarana herinaratra zay dia anampy be lehibe amin'ny famanan'ny olana zay iainantsika zany ny fahafitany zao parc solaire lehibe izao. Ty zao le premier transformateur efa ataontsika mise en service araka nazavaiko teo moa dia misy compartiment na batterie 200/3 izy ty ça fait zany manome zany amin'ny 600 kWh reto zany reto zany le batterie zany hoe tsara zavaina ihany moa zany le matotale hoe inona ny anton'ny zavatra tsara zavaintsika hoe ny batterie zany rehefa misy masoandro ohatran'izao dia afaka angonina ato anatin'ny batterie dia rehefa miletika ny masoandro dia ny apahan'ny angovo zay vao angona ao anatin'ny batterie de stockage afaka alefa mbola mamokatra herinaratra amin'ny alina zany dia eo zany ny batterie fotsiny arakaraka ny habeany raha ohatra hoe ty zao 5 mégawatts dia raha misy any amin'ny 3 mégawattheure any zany dia 3 mégawatts mandritra ny adiny ray zany afaka alefa daholy. Dia zao moa zany zavatra tsara fantatra hoe ny batterie zay vidintsika tamin'ireto tolotra zay natao reto dia anisan'ny batterie ampiasainy ireo firenena maneran-tany satria batterie UAE zany ny batterie zay ampiasaintsika eto dia ohatran'izao zany ny fanangonana ny herinaratra ary mitahiry ny herinaratra ary rehefa miletika ny masoandro dia afaka alefa zany zay batterie zay. Ento ny fanampin'izay fotsiny andriamatoa filoha ankoatran'ilay fiasany amin'ny alina raha misy ambiny le charge dia amin'ny atoandro ny masoandro indray dia misy rahona
dia mba ahafahana compenser manampy an'ilay parka zany a mba ho stable ilay famokarana mivoaka eto mba ho mitovy foana dia zay koa ny anisany anankiray sy n'ilay batterie raha vao misy rahona zany dia miditra avy hatrany antsehatra eo manome an'ilay le énergie zay tazominy dia efa be dia be indray ny masoandro a dia amin'iny izy a no miseho mahana an'ilay batterie dia amin'ny alina moa mazava ho azy a dia teny Andriamatoa teo a dia afaka alefa tanteraka amin'ny réseau a ny Ambatomboravavy zao dia amin'ny hariva amin'ny pointe izy a dia efa mampiditra amin'ny réseau mandritry ny adiny 3 amin'ny 9 ka hatramin'ny 6 alina mampiditra kelikely any aloha fa misy 300 kW crête tonga dia miditra amin'ny réseau a efa mahavatsy tokantrano maromaro any zany 300 kW crête zany mandritry ny heure de pointe. Zava-dehibe zay. Ary ato inona ny ato amin'ity toerana iray ity? Ity zany tompoko ilay transformateur zany hoe avatsy amin'ilay onduleur lay izy a dia mbola basse tension zany hoe 400 volts triphasé dia ny 400 volts triphasé iny a no ampiakarisika ho 35 000 dia 35 000 volts iny misy teo ivinina haute tension iny dia izy zany ity transformateur ity zany no mampiakatra an'ilay izy a hitsana masokafa ny tianaka ty tavy amin'ny tompoko somary Alex, come here, please. You can open without problem. Yes. Thank you very much. Aye, okay. Ohatro zany lay atreo any aza dia ato ilay tena transfo ato ny tena transformateur ato atao côté ilany ato zany io zany lay mampiakatra an'ilay izy moa zany tonga dia sokabina aloha tsokafana tsona satria efa 35 000 efa sous tension dia manahirana dia avato Dia reto zany reny zany le miditra avy amin'ny onduleur avy any amin'ny onduleur onduleur. dia Dia zany mampiakatra an'ilay jiro tsirairay avy zany isaky ny any misy anankifolo araka nazavaiko teo dia tokony misy folo reo raha manisa tsara tsika isa 2 3 4 5 6 7 8 folo zany miditra ato dia ny anankiray zany mitondra firy puissance. ny anankiray zany dia 100 kilowatt ny onduleur anankiray 100 kW dia 1 mégawattheure. 1 mégawatt zany reo Isaky ny 1000 kilowatt isaky ny transformateur transfo 1300 kilowatt ny transformateur antsika dia mivoaka haute tension 35 000 izy a dia avy hatrany dia tonga dia mamonjy ny réseau izy tia dia misy an'le antsoina hoe smart logger visualisable à distance à tout moment raha hijery zany zao tsika ny Ambatomboravavy dia afaka jereny eto ny puissance any avoaka any Ambatomboravavy. Rehefa tsika tsara mihitsy zay système zay dia fantatsika zany puissance zay injecté. Ya Ambatomboravavy zany zao a mamokatra 445 kilowatt amin'izao fotoana zao efa somary midina zao efa amin'ny 4 arivo ka jerentsika zany 400 sur 1,5 zany hoe ny fefany zany. io zany zao production antsika tany Ici maximum zao 1100 1,1 mégawatt 1,1 mégawatt. oui mbola io izy io manomboka Tsara be zany. manomboka tamin'ny 6 izy zao a ka hatramin'ny 14h15 a dia 1 mégawatt. Tsara be zany. Tsara le rendement le UAS le tsara be le rendement. Satria % zany Efa plus de 80 84 tsika ny latsaky zay 80 zany efa tena tsara. Dia adiny firy izy manome an'izay? io zao anasaraka toa io zao a firy à 9h19 jusqu'à 15h14 14h45 14h Tsara be. zay zany zay tena mahazo an'io kely dia misaotra anareo afaka koa ato lalatsika tompoko